Championany Prala izay mikatsaka ny fahamarinana indray teto Antsirabe anio sabata fa 7 ny volana Desambra 2022. Eto indray araka izany no iarahantsika amin'ity fandarana ity. Miazakazaka ny fivelaran'ny fahamarinana eto an-toerana ary voro marobe teto amin'ny espace ny aina avokoa ny ankonan'Andriamanitra rehetra, niara-ny vavaka sy ny ray finoana anandratra feo iray. Ny zavatra azo lazaina zany dia tena mandroso ny fiangonana dia mifaritra vakina karatra raha isaina dia misy eo mivondrom-bavaka 20 ary mivelatra be tonga hatrany amin'ny faritra Moronmany any Afandriana Ambositra, tonga hatrany amin'ny Faratsio Miandra Arivo ary tonga hatrany amin'ny faritra Kaikinakazo miritra any amin'ny Nanantonana any. Mandroso ny fiangonana, mandroso ihany koa miara-mandroso amin'izany fiangonana izany ny herin'Andriamanitra, ny fahagagana, ny batisan'ny fanamasina, ny herin'ny fanasitranana ary indrindra ny fahasoavana izay miasa ao am-pino mahatonga fitahiana toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny zava-mahagaga rehetra tsy tambo isaina fa ny azo lazaina dia hoe mandroso ny fiangonana. Nahitana ireo avy any amin'ny toerana lavitra miala eto amin'ny renivohitry ny faritra ihany koa anefa tamin'ity sabata ity mba hiaona sy hifampahery amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apôstôly Benjamina. Tamin'ny fito zao na hialatra dia zao tonga tamin'ny raika amby folo ngano tonga teo hialatra. Dina ny andrasanareo amin'izany? Ny andrasanay amin'izay zany dia fiainana mandrakizay satria Jesosy nampanantena. Ampisifalira lehibe koa no andraisana ny ray aman-dreny Apôstôly Benjamina satria tongeto izy amin'izao fotoana izao tsy mahafoy tsy mahasaraka ny vakina karatra fa niara mifaly anatin'izao faha-telopolo taona izao. Raha ny andro fa 7 ny volana Desambra dia manana ny lanjany lehibe eto anivo ny fiangonana FM Foi. Tena fotoan-dehibe mihitsy ny androany satria androany dia fa 7 ny volana Desambra. Misy fotoan-dehibe ao anatin'izay dia ny fankalazana ny firotsahany batisan'ny fanamasina Faobe ny 7 Desambra 1970 ao anatin'ny fankalazana ihany koa ny faha-telopolo taona izay ny antsoin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra Apôstôly Benjamina noho izany dia lehibe ny fitaom-pivavahany eto androany. Dia ozy ny Baiboly omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Omena hery ozy ho tompo. Amen. Izy ilay milaza ny ho anome. Tamin'io fotoana io tokoa no nirotsaka Faobe voalohany batisan'ny fanahy masina izay fototra lehibe nampandroso ny fiangonana ka nahatonga azy amin'izao toerana izao. Ny nanomeza ny tompo an'iny fanomezana lehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay iny zany tsy vita kopikole iny. Fa nisy ihany nangalatra ny tsy mandeha amin'ny radio tsy nafa nisy ihany nakan'ilay izy fa le fanomezana tsy nomeny tompo fa izay olona natsony nomeny fiainam-baovao fo vaovao sy fanahy-vaovao dia ozy omeko anareo koa ny fanahy tonga atao amintsika ilay izy ka izay nazay koe misaotra an'Andriamanitra ako mena tombonandro ny FM Foi ary tonga dia ohatrany hoe fiandohany mety hoe fisaorako an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe tsy amiko ihany fa ho an'ny fiangonana eny hatramin'ny firenena azy satria betsaka ny valim-bavaka ho an'ny firenena nomeny tompo. Manana ny anjara toerany tokoa ny fanahy masina raha ny Baiboly no jerena fototry ny famonjena ary antoka iray azahoana fiainana mandrakizay. Efa hita zany hoe tsy batisan'ny rano fotsiny fa miampy batisan'ny fanahy masina ary ilay mpanao azy mihitsy manizingizina fa John manao an'io rano io, Benjamina manao an'io fa ny fanahy masina kosa dia Jesosy. Amen. Ny zanak'olona. Halleluja. Halleluja. Niezaka nampianatra sy nitory tamin'ny fomba rehetra ny mahalehibe ny fanahy masina ny Apôstôly Benjamina nandritra izay 30 taona nandraisan'ny famonjena izay ary nitondra vokatra lehibe tokoa teo anivon'ny fiangonana izany fampianarana noentiny izany. Gaga ihany koa nahita ny vokatra indrindra fa le tao amin'ny collégium dia izy hoe marina ihany ny teninao Jesosy fa ny fiainana ny lalany makany fiainana dia ety kanefa nomena ho an'ireto ako. En plus izay misy olona vahiny hafa izay tsy nitoriko teny tsy vahiny gasy io fa hafa volokoditra sy hafa fitenenana ny hitako tao dia izao hoe ty ilay vokatra ilay fiantsona dia tafampita tany amin'ireo ilay izy mbola nataoko batisy ireo olona ireo ary mbola voaositra ilay misy teo amama
nefa zany kely indrindra amin'le fitoriana filazantsara ka nantratragana zay 30 taona zay zany a dia tsy avy amiko na hoe avy amin'ny rakotona rabe tsisy afaka mireharehan'izay fa mipiasa tsy afaka mirehare fa mipampiasa no mirehare mipampiasa dia jesosy sy mifanamasina no afaka mirehare be mihitsy hoe tafitan'ilay FM3 ny fitoriana filazantsara. Mbola no amafisiny teto anivony reny vohitra vakinakaratra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fisiany ny fanahy masina eo anivony fiangonana sy ny fitoriana ny filazantsara izay nampianarina nandritra ny ora maromaro ary samy liana sy nianiko avokoa ny rehetra izay tonga nanatrika ity fitoam-bavaka lehibe ity. Linanao Jesosy mba ahafahany maniraka ny fanamasina fa tsy alefany tsy omena an'izy an'izy io fa zay dia azy ka mitanjona ny didiny nomeny an'io. Tafapita tamin'ireo mpin'ny mpiray fanantenana rehetra manerana izao tontolo izao araka izany ny fampianarana ary nitondra vokatra ara-panasy ny maha-olona. Zava-dehibe loatra tokoa ny fitaom-pivavahana izay tanterahina amin'izao fotoana izao satria dia araka izany fampiresahana izany dia hoe feno 30 taona tokoa ny toreny mpanompon'Andriamanitra dia ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina ny famarinana eo ihany koa ny fankalazana ny rotsahan'ny fanamasina tena hita hoe miasa atao amin'ny fiangonana zany herin'ny fanamasina zany satria dia mandroso ny fiangonana noho izay hoe fitarihan'ny fanamasina izay misandrahaka maneran'ny tany mihitsy. Isaka sabata moa zany dia misakatra am-panava vaofoana fa androany tena firetana hafa mihitsy tena eny mihitsy le hoe batisa fanamasina fahobena dia tamin'ny 30 taona lasa ary dia mbola iainantsika fa tena hita amin'izay tsy miova Jesosy omaly an'io any mandrakizay. Tondra fahasoavana ao amin'ny fanahiko zany izy tena nanako antoka zany vaky fiainana mandrakizay le fanamasina dia hitako hoe mampandroso zany amin'ny tenako mampandroso zany izy. Tena nisy zavana mahagaga mihitsy zany raisiko androany hatramin'izay nidirako tato amin'ny université sasety dia androany efa fankalazana fa 30 taona ary fankalazana ny fanomezana fanamasina fobe dia tena natsapa hery mahagaga hery vaovao tena natsapa fanavozana fanamboarana zany no meny tompo androany. Isan'ireo ivitoerana izay mankalaza ity andro lehibe manan-tantara ity toy ireo fiangonana FM3 rehetra maneran-tany ny teto Antsirabe izay niara-ny faly sy ny dera ary nankalaza ny fanahy masin'Andriamanitra. Tao anatin'izay 30 taona nijeron'ny fiangonana FM3 izay dia niasa trano ny fanahy masina nanome bitsika tsindrimandry ary nanome ireo karazana fanomeza-pahasoavana maro samihafa izay nitondra fampandrosoana sy fampiorenana. Tamin'ny ainga zany tamin'ny antsika hoe voalohany tamin'ilay 30 dia hoe atao velo io dia manao na vita zany raha herinandro dia faly nahazo olona ray rapimaly dia faly fa tsy nieritreritra mihitsy hoe epitany any Europe sy any amin'ny continent amérikana tsy nieritreritra zany hoe anao batisa vazaha zany ary hoe misy olona hafa firenena lasa hamama tsy tany mihitsy nieritreritra raha tany zany nieritreritra zany dia hoe zavatra impossible fosiny tompo mandeha any ianao amin'izao herinao zao aza merikerika arao ny teniko dia natao izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa manamarina ny teniny any izy tompony mitady olona hamarininy fa tsy mahita izy ka raha mahita ray izy dia iny totofany an'ilay hoe manamarina izy. Vavaka narahina fametran-tanana sy fiderana lehibe no namarina ity fotoan-dehibe ity ho an'ny teto an-toerana. Ny fahatsapako tamin'ity fotoam-bavaka androany ity zany hitako hoe tena nahazo aim-panahy tena hitako hoe naharesy lahatra zany tamin'ilay toro indrindra tamin'ilay toro tenin'ny apôstôly dia efa treo no nampin'ilay fametran-tanana zany tena andray an'ilay fanamasina. Toroteny zany tena hoe nampiorona tsara sy nampirehatra tsara ny jiro satria nisy le faminaniana zany tena voatsindry tsara tao anatin'izay faminaniana sy ny fanamasina teo zany tena hita hoe nampirehatra sy nampijoro indrindra. Ilaina ny fanamasina satria ny fanamasina zany no anisany atao hoe tomboka se lakile ray
passeport idirana any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Zay dia hoe fiverenana ny fitiavana voalohany mbola ho tafiana hery sy ositra hitombony ositra ary hiandrasana ny Jesosy eny amin'ny raha ny lanitra. Tena nisy azo andraisina tokoa ny tourteze entin'ny apôstôly Benjamin satria zaho zao tao am-piangonana dia nafana be toatra narary lohako fa rehefa mipetraha tany tonga dia sitrana ny lohako tsy nandre narary tsony aho zao. Ny azoko lazaina zany tao anatin'ilay fametrahan-tanana vavaka dia tena natsapa hoe nampitombony Jesosy indray ny hery meny ahy tato anato. Vokatra hoentin'izay dia tsampako hoe ny eto an-tany aloha dia 100 ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Isan'ny mampalaza na Sirabe ny sehatry ny fambolena sy ny famokarana. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny sehatry ny ara-panarana eo anivon'ny fiangonana FM Foi. Fifaliana trany arak'izany rehefa mifarana ny sabata toy izao ary finoana mahery no azon'ireo mpiray fanantenana rehetra hoentiny indray hamonjy ny fodiny. Izay indray no mamarina ity fandarana manokana ity, ankasitrahany ianao naharatra niaraka taminay hatramin'ny farany.